Salama tsara daholy. Misy morceau anajazy anankiray ampianariko anao eto ny sombitsombiny. Nanaovantsika anazy voalohany amin'izany ny gamma pentatonika dia misy chromatika ihany koa ao anatiny. Misy teknika maromaro izay jerentsika eo fa avy hatrany dia ianarantsika le hira. Ny zavatra mila fantatra dia izao gamma pentatonika ao anatin'ny re. Titran'le hira io soratako eo ambany io. Ny ianarantsika voalohany eo amin'ny introduction avy hatrany. Ohatr'izay fa manasa anao hiaino an'le hira, jerenao amin'ny YouTube le hira. Ity vidéo ity koa dia publieko any amin'ny YouTube dia amin'izay mba ahafahantsika mijery izay zavatra partageko izay. Dia toizantsika le izy ohatrany ahoana. Tonalité de ré zao le izy dia manao gamme pentatonique tsika. Dia amin'ity hira ity izy ny tena hitanao hoe ohatr'izao ny fomba filalaovana ny gamme pentatonique. Ny base n'izay fa arakaraka le itiavanao anazy. Eto zao manomboka 5 le izy. 5, 6, 1, 2, 3. Hammer-on pull off. 2, 3, 2. Zay. Taveo averiko. Ohatr'izay. Taveo 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7. Ity vidéo ity dia tsy hitanao n'aiza mihitsy afa-tsy atao amin'ny Lydien ihany. Tsisy afaka manoronao an'io afa-tsy atao amintsika ihany satria nangatantsika mpianatra ity vidéo ity dia zaraiko anao ampitiavana le izy. Ny feon-kira any ampovoany dia misy any ohatr'izao thème le izy. Thème feon-kira mampiavaka an'ilay morceau anajazy manokana amin'ity hira ity. Miverina indroa manko le izy. Manomboka eto indray tsika manao gamme pentatonique eto amin'ny 12e case. Reny tonalité 1, 2, 3, 5, 6. Dato zao 5, 6. Eto amin'ny 12e case La si zany. La ti ré mi. Dito amin'izay atao hammer-on sy pull off le izy dia matavoaka an'izay. Zay ny basen'ilay thème ao anatin'le hira. Any ampovoambony any misy melodia, misy improvisation na basse. Tonga dia ataontsika misaoty any dia izay tratratsika androany no ataontsika eto amin'ity vidéo ity. Any ampovoany any izany hoe avancenao zany le izy any amin'ny 3 minutes 50 any. Le hira mila hainaonao matetika zany le izy. Izy ity moa zany marina fa vidéo ho an'ny niveau moyen avancé. Dia mandeha amin'izay ny improvisation. Zay zao ny sary voalohany ohatr'izao. Slide 2, 3. Zay. Slide. Natao slide ratsan-tanana iray no mitendry noto roa. Taveo. Ho vita zany le 1, 6, 5. 1, 1, 1. Indray 5, 2, 3. Akorisy. Ohatr'izay.
pentatonique mbola ao anatin'ny pentatonique dao zany rehetrarehetra zany. Ohatr'izay ilay izy. De tohizantsika. Ohatr'izay ilay izy. Angambany ajanontsika hatreo. De tohizantsika amin'ny manaraka ilay izy raha mila an'ilay vidéo complet ianao dia izay vidéo nataoko eto izay sombiny amin'ilay vidéo hivoaka tuto niveau avancé amin'ity 2025 ity. Sombiny ity fa any ianao mahita an'ilay izy complet hatramin'ny farany sady misy teknika be dia be fampiarana ny groove lesona momba ny hammeron, pull-off, gamme pentatonique, ny harmonique mineur sy ny gamme maro samihafa. De izay ny vidéo antsika androany manasa anao hipartage amin'ny namanao. De manasa anao hitaguer namanao ihany koa. De anao s'abonner ny page moa indrindrandrindra de mankasitraka.